Tsy azo idivirana ny fiarah-miasan'ny Madagasikara sy Aostralia nisy avy hatrany. Ny fihaonana teo Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta malagasy ny Dr Cool Roger sy ny ministry ny raharaham-bahiny Australiana nahafahana nametrapetraka ny endriky ny fiarah-miasa ny firenena roa tonta. Fanampidina amin'ny tetina $4 Amerikanina sahabo 20 tapitrisa ariary eo no natolotry ny fikambanana tsy miankina dokotera Australiana ho an'ny Afrika amin'ny fitondram-panjakana izay nosolotenany Dr Cool Roger, Prime Ministre. Tafiditra ao anatin'izany fanomezana izany ny fanondorana fitaovam-pitsaboana, eo ihany koa ny fampifanana ara-teknika ireo mpitsado eto amintsika. Dotsaina tisy amin'ny lapin primature tsy mahazo arivo izany lanonana fanaovan'ny mikasika izany fanomezana izany, izay mifandraika ihany koa amin'ny fandalovandramato Julie Bishop, ministry ny raharaham-bahiny Australiana, izay nitsidika ara-panajana ny Prime Ministre tetsy amin'ny birao any tsy mahazo arivo. Des ambassadeurs, ni vehivavy sy ny ankizivavy. Efa tamin'ny taona 5 ny asa teto Madagasikara ny ONG dokotera Australiana ho an'ny Afrika izay ahitana mpitsabo manao asa ny sitrapo, fitsaboana ara-pahasalamana maro samihafa, fanomezana fotoana ara-pahasalamana ary fanohanana teknika, ireo no sehatra saniny. Nanambara matoa Julie Bishop, ministry ny raharaham-bahiny Australiana tamin'ity fotoana ity, fa manohana feno ny fikambanana. No ararotiny ihany koa ny fotoana nilazany fa ahitatra ny fanomezana fitondram-panjakana Australiana vatsim-pianarana ho amin'ny mpianatra malagasy ka hitohy hatramin'ny diplôma master zany. Mahakasika ny harena kibon'ny tany sy ny fambolena ny fampianarana irahana amin'ny Australiana.